tonga soa ato amin'ny saina pilikely ianao raiso ary zarazarao mba ho hain'ny malagasy namatiako sotrato. Naresaka no maly nanadary ny Miaramila tandrinesa fa hijidy izy za tena tsy nilamy intsony ny eto an-tanàna fa dia ahitana sy ahinoana halatra vonoan'olona saika isan'andro ity. Tena mampalahelo ary mampivara ontsana ny mahita ireo olona hiara-ny herisetra ataon'ireo Jiolahy tsy any ambanivolo, tsy any an-tanàn-dehibe anefa fa dia nirongatra ny fandrobana miampy abibiana ity. Farany teo zao dia ny fanafihana nataon'ny DAHALO tany meva tanàna iny ka nahafatesana olona 5. Jiolahy miisa 14 no nanafika ny tanànany Akijany Tsivazay ao Mahazoma ny aliny 24 avrily teo. Mirongo basy moa ry zalahy ireo ka lasany tamin'izany ny omby manodidina 40 teo eo. Mbola nakatakalonaina zazalahy kely koa ry zareo tamin'ny fotoana nandosirany. Fa voavitra somatsara kosa ity zaza ity. Dia nisy tsanga toy izany koa tany Toamasina. Tokantrano iray no lasibatra ny Jiolahy tamin'izany ka mbola nirongo basy ihany koa ireto Jiolahy ka lasany ny vola firavaka finday. Saika ovon'olona Jiolahy iray tamin'ny vatakazo Boiron hono ity renim-pianakaviana tao amin'ilay tokantrano norobain'ny zareo ity, saingy mba miaro azy ny Jiolahy iray ka avitra miaina. Renim-pianakaviana mpanao casse-point sady grossiste ao ivoloina Toamasina moa ity voatafika ity. Araky ny nambarany dia naharitra teo amin'ny 30 minitra teo eo ny faharetan'ny fandrobany da tena nanara-po mihitsy ry zareo ny sava ny tao amin'ity tokantrano ity. Izany hoe fantany tsara fa tsy hisy amondry mihitsy ity voaroba ity ary tsy hisy polisy na zandary mihitsy ho avy eo ka dia nanara-po toy ny banga nome alina ry zareo. Izany no fiainana iainan'ny malagasy isan'andro amin'ny resaka tsy fandriampahalemana. Raha mba manana kely ianao noho ny atsembohana sy ny fiaretanao dia efa misy mitsiriritra izany dia robainy. Ary efa misy mitsikilo mihitsy ireo izay mba manana kely, indrindra ireo mpivarotra, ka rehefa mody na rehefa ao an-tokantrano dia efa avy ry zareo mandroba azy. Ny tiana ho resahana androany ity dia ireo mpitandro ny filaminana izay ny vahoaka no manakarama azy. Ny volam-bahoaka no karama raisiny isam-bolana hameloman'ny vady aman-dranany. Kanefa dia ireo mpanakarama azy indray no fadiranovana ary hiara-ny herisetra isan-karazany. Kanefa ireto mpitandro filaminana no karamainy hiaro azy, tsy mba hita akory miaro azy amin'ny fotoana ilana ny fiarovana. Fahavariana manao domy sy beloty any amin'ny komisaria iandreketany. Ny Miaramila kosa dia tsy afaka manao ninonninona fa setsy miaro ny lehibeany sy ny manam-pahefana samihafa. Iara-malagasy kely voaroba sy voavono amin'izay mba kely ananany. Ny tena loza sy mampiferinayna dia ireto mpitandro ny filaminana natao hiaro azy indray no mandroba azy ireo, ka ny basy izay natao hiarovana ny vahoaka ihany no entiny mandroba etsy sy ero. Hoy ny zava-misy teto Antananarivo teny Ambodiady teny: nisy nandroba ny vola 7.70 tapitrisa ariary izay versement nentin'ny coursier iray ho arotsaka any amin'ny banky. Vola resetin'ny station d'essence iray teto Antananarivo moa izy io, ka izao nisy nandroba izao ilay lehilahy coursier nitondra ilay vola. Rehefa nanao ny fanadihadiana ary ny zandarma dia fantatra fa Miaramila 5 avy eo amin'ny kapisaty sy sivily 7 ary mpamily talohan'ny camion citerna mpamatsy solika YouTube indasantsy io no atidoha niketsika ity fandrombana ity. Ka efa tany amin'ny volana marsa tany no nanomanandry zareo ity teti-dratsiny ity na ny opération. Tany nanisana tany kosa no ny toerana nizaran'ny vola
voaroba. Ny tena mampivarahontsana dia miaramila mpiaro olona ambony minisitra ny fitsarana fanirisoa ny iray tamin'izy ireo, izay minisitra malaza amin'ny fanendrehana ireo olon-dratsy ambony latabatra eto Madagasikara, kanefa kay dia teo ambany masony mihitsy no nisy mpanao ratsy. Efa voasambotra avokoa moa izy ireo, handray ny valy kely koa ny nataony, tsy ho ela. Fantatra koa izao ary miparitaka tokoa ary malaza mihitsy fa Mampanofa basy ny miaramila ho an'ny olon-dratsy, ka 3 hetsy ariary ny ofany izany fitaovam-piadiana izany raha manofa azy indray andro. Miaraka amin'ny bala io, ka irony basy antsoinay Kalachnikov irony no ahofan-dry zalahy amin'izany. Ny olana dia tsy misy fisavana rehefa mivoaka ny lakazerina ry zalahy ireny, na koa nga afaka mitondra mody ireny fitaovam-piadiana ireny ry zalahy, ary tsy olana mihitsy zany. Ka amin'izay fotoan'izay no anararaotan-dry zalahy ampanofana ny fitaovam-piadiana izay fananan'ny filohalin-dambahoaka. Tsy ny miaramila ihany fa na polisy io na zandary dia samy manao io fomba io rehefa tsy ry zareo no miditra an-tsehatra amin'ny fanafiana. Tena zava-doza anie zany, ka manaitra ny sainareo tondra sy lehibean'ny mpitandro filaminana isa-tsokajiny izay fa gravy ny toe-draharaha eo anivon'ny tafika sy ny polisy ary zandarma amin'ny resaka fitaovam-piadiana sy fanafiana isan-karazany niseho eto Madagasikara. Misy milaza mihitsy ary fa tsy voizao ny miaramila no manao fihetsika toy izao, fa anisany sy ao anatin'ireny mpanao kidnapping ireny matetika ny mpitandro filaminana. Zay ny tsaingo asa ino koa iseho amaray, samy mailo avako aby Nanontany mikasika ny zava-nisy tamin'ireny fanafiana ireny resahanareo. Io moa zany dia tsy atao resaka lavabe satria ny miaramila dia manana ny andraikiny. Miaramila koa nefa dia olombelona ohatran'ny olombelona rehetra ihany. Ny zavatra tiako lazaina dia tsisy baiko avy aty amin'ny fitondram-panjakana sy eton'io fitantanana ny tafika malagasy nanaovany amin'ireny fa zavatra nataon'ny SANATRIA ireny dia ohatran'ny firenena rehetra, dia ny miaramila koa dia anisan'ny vahoaka izay eo ambaniny ny lalàna fehany firenena. Ao anatin'izay ihany koa ny miaramila dia misy ny fitsipifehezana, ka zay mandika lalàna sy miopefy dia misy sazy miatra tandrify amin'izay zavatra nataon'izay. Ny miaramila dia nanaraka fiofanana ary misy ny etika sy déontologie ampianarina ato, misy ny fitsipifehezana manamarika ny zavatra rehetra amin'ny fitondrantena, amin'ny asa tao sy amin'ny zavatra rehetra mifanaraka amin'izay. Ka ireny zavatra natao ireny dia asan'izy samire, zavatra nieritreretina sy nataon'izy samire dia miandry isika ny fanadihadiana, miandry isika ny eo anivon'ny fitsarana hoe inona no sazy miatraika amin'ny olona izay manao asa tsy fandriam-pahalala. Misy lokolo zay mamaky trano zay gadro azo hoe misy zao olandefa angabodérosine une tonne io andafozia zay andeha matao filoha après 5 minutes efa tonga ny environnement sy ny miaramila anambotro nefa zay efa fatihina ale matamare tsy karaha matignana akory aby sikariaha izahanany keo boka ndre talibanona tena maharary zalahy ny foko tena maharary ny foko amin'ny rano sepas talibanona to tandroany hutatarako anareo to ary halefako aminareo to ny video hoanareo zay pita misy filaminana mahita an'ity video tika gadrao za fa sy mampanginona fa raha zakako to angambany sy misy diso ary maro olo nahita tamin'ny Facebook talibanona tao hitanareo zalahy talibanona tagny zaho tandroany miaraka amin'ny famiko okay ngomba nareo no mahafantasany zokozoko rasta ilira zoko rasta giri ho anjy sy mahafantasana azy hody zahay minday zazamena handeha hody zahay igny boakagny nisy prasy fatako vasa rolahy reo boaka ambony agny tonga avy ambany eo avy andriaka ambany eo tonga dia natositosikinareo izokiko
Natushtushkinareo izoko sifat sisy salut sisy bonjour sisy ino. Izao repitandro filaminana izao si hangambaranareo ny fomba findesanareo ny asanareo nang opération anareo. Ataoko ngambany sy nitafiditry police nareo no sy nisy stage na hinareo zay nareo vao nitafiditry tao. Enaranareo zany ifalalam-pomba sa sy enaranareo. Si napaninonareo zany nginana lama da nagnazavasotra no sy ngitsoko ny natositosikinareo maina vao. Hanarazalay pisava pifokorongony. Zao si miaro mpifokorongony sanatria si miaro an'izay zao fa kosa tokony mba hisy respect le raha. Avy areo boaka agny natositosikinareo izoko. Hanao mipody ino ka io ha izoko amizay misy ino hazavanareo amina ino agnatonjana anto hody hindaty zanako ty fa zamena zanako ty mangasiaka hariva agnato ino izy ahinareo mipetraka amin'ny sisiny etiky io. Izy io zany zalay misy propriétaire nagnalibanonao misy hoe tsy maintsy mipetraka ary na mipetraka ary fa nofa mipetraka amin'ny sisiny egny da mpandrongony gn'agnaran'izay manaka anasy mahay lomagno toa tompoko da magnato vato magna amin'ny sisiny egny vasa ho savanareo koa fa mpandrongony tena maharazy zalay ny foko amin'ny sy fifanajasaka na faradofa indrindra tena ny pitandro filaminana zany tena sinampoizy koa ereo mihisa havita hanao raha manahaka an'izay sina vasavanareo amizay da zay teo zay lehilahy teo moa zany ny tena sina vanereo sina vasavanareo aby haitava hahantianareo hoe mpifokorongony zao en plus amizay no nisava ereo tokony sinavagny tout le monde teo nisy madame roa agny teo sy madame moa zany fa mademoiselle roa agny teo sy sinavanareo satria nagnino boss atahoranareo zany le hisava sany manao akory sy tokony hisy zalay fisara ny fifidana volon'olo no fa misy ny fisava na apelana lehilahy savana fa sy raha fatanao agnaposiny olonagno sy hainao na boss manao akory io sy hainao avao mifokorongona sy mifokorongona fa misava da misava ny tout le monde tena naharary misy ny foko nisy valolahy amizay koa gniboaka amin'ny sisiny agny tonga de nagnatona amin'ny sisiny etiky zany angalaky video ama influence azy ny faradofay anazy asy maintsy mangalaky video no fa misy ny raha mitreka manahaka an'io nangalaky video nimena savanareo afaka hitanananao anao izy amizay ny video alanao riky egny sy legal ka za raha hinareo tiky hoe nanotanja sy legal ka matoa nareo manao opération nisy avarongony alibanona aty ka voiraky ny lehibe nareo zay dikan'izay legal afaka atao mangalaky video anazy izaho no nimena savanareo hoe hitany da raha hotananareo zaho hotananareo zao fa ny raha hitako sy mety sy maintsy zakako maharary ny foko sizy zoko avao sizy zoko avao mamparary ny foko fa le sy fisiany fifanajana mihisy zay mamparary ny foko ngolo zany mba tokony hagnatona anareo no fa misy problème hanareo koa manao an'io olo faratry egny vahoaky sy misy fatokisana anareo sasy amin'ny farany afaka savana ka Paso de internet hizi kandanero yuma inzo kwa shavanero jamis ndesa konazy raha mandreny fa raha misy mahita marobe zay raha zaza andeha akoly raha tanànany manimbang jing sana kumis zan keras pangatena ya banyak panggalas alaan polisi bu amra shishidika lero mamila mana mashonero shomi ka izay zany gnanazy lay ny hafatry koa ho anareo mpitandro filaminana za sy mandraranareo mignasanareo sagnatria sy raha haiko raha hinareo sy haiko mpitandro filaminana zay gnagnaranareo fa mba magnasia fagnaja mba magnaja olo no fa manao raha fa sy lehibe nareo police nareo da igny nareo boka agny igny basy nareo hampangorohoro olo hanositosiko olo mpitandro filaminana agnaranareo mitandrina fa sy hampihorohoro olo ao ka hazava da izay gadranareo fa za mizaka agny marina izay veloma